sakamiazava mitsangana ianao iza. Ivavaka isika rehetra tompo. Izany indrindra tompo ny zava-marina misy amin'ny fiainanay efa manakatra ny lanitra ny faharatsian' izao tontolo izao. Ny faharatsianay zanak'olombelona tsisy miafina eo anatrehanao, kanefa dia maharo-po ianao, miala-nenina ianao, ka mbola maniraka anay hitondra ny fahazavana, hitsilo izao tontolo izao hialany amin'ny faharatsiana rehetra. Fantatray fa raha ny teninay na ny fahindrainay olombelona dia tsy mahova olona velively, fa ny teninao irery ihany no afaka manavao anay. Ny teninao irery ihany izay nambara teo no fahazavana ao anay, ahitanay tokoa ny lalana alehanay mba handehananay amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo anatrehanao. Koa dia ampio izahay mba hahafahanay mizara izany teninao izany amin'izay mbola mandeha ao amin'ny lalana eo. Da io ny teninao izay ifampaherezanay mandrakariva eto amin'ity tempolinao ity, mba hamoa avizato eny eo amin'ny fonay, mba hanananay tokoa fahasambarana sy fahasahiana mijoro ho vavolombelonao. Dia hazavao amin'ny alalan'ny fanainao masina tompo ny teninao mba hitoetra ary hamoa avizato eny eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia aza vela ho mpiaino manadino izahay, fampianary kosa mpiaino mitahiry ny teninao ary mankato izany amin'ny fiainana isan'andro. Dia mitenena tompo fa miaino izahay, amin'ny anaranao mavonjy angatahana izany Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity alahady 9 mialohan'ny Pasika ity dia araka izay hitantsika ao amin'ny Jaona 12, filazantsara araka ny Jaona 12, ny 5:30 ka hatramin'ny 7:70. Jaona 12:30, ny 5:30 ka hatramin'ny 7:70. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy: mbola kely ihany no hitoeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana amin'ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilaza izany Jesosy dia niala izy ka niery azy. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo, mba hatanteraka ny teny nolazain'i Isaia mpaminany hoe: Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay? Ary iza no nampisehoana ny sandron'i Jehovah? Izany no tsy nahaizany nino, satria hoy Isaia koa: efa nahajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita ny masony na hahalala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. Izany teny izany no nolazain'i Isaia, satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ireo mpanapaka aza no nino azy. Nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga, fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Jesosy eto dia mampiseho mazava tsara ny zava-dehibe izay ilaintsika olombelona, dia ny fandehanana amin'ny mazava mba hahatrarantsika ny tanjona izay hahatongavany tety dia ny hananantsika ny fiainana mandrakizay. Toy ny mpivahiny mandeha isika, ary raha ny mpivahiny mandeha ka tsy mahalala hoe aiza no alehany, dia toy ny olona misy fahavoazana ihany. Raha nontaniany olona isika mandeha ho aiza ianao, ka ianao milaza hoe tsy fantako izay alehako, dia ohatran'ny olona misy fahavoazana zany. Fa ambarany tenin'Andriamanitra isika mpivahiny eto, ary raha mpivahiny isika makaiza, aiza no alehantsika, aiza no hiafaratsika.
raha tsy manana ny valiny zany ianao dia mitovy amin'ny olona mandeha amin'ny atao hoe maizina. Ny olona tsy manana valiteny amin'izay hiafarany amin'izao fiainana fandalovana izao dia olona mandeha amin'ny aizina, ary io no ambaran'i Jesosy mazava eto. Hararaoty ny fotoana kely izay ananantsika mba hitadiavantsika ny mazava, hahafahantsika mandeha amin'ny mazava, hahafantarantsika ny lalana alehantsika sy ny tanjona izay hahatongavantsika. Iza no hanazavatsika? Iza no hitsilo ny lalanao? Dia efa nivakiana tamin'ny sekoly alahady teo ny ten'Andriamanitra mazava tsara ny ilazan'ny mpanao salamo azy, manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Raha jerentsika ny Baiboly manontolo dia tsy misaraka ireto: Jesosy sy ny teniny, ireo dia iray ihany. Jehovah rehefa miteny izy ny amin'ny teniny dia lazainy hoe ny teniko izy dia tsy hiverina amiko foana raha tsy efa ambinina amin'izay anarahana azy. Irahina ho amin'inona ilay tenin'Andriamanitra? Iza ilay teny irahina? Inona ilay teny? Ilay irahina. Io no mahatonga ny Isaia mpaminany milaza hoe iza no nino ny teny nambaranay? Fa Jehovah miteny hoe ny teniko tsy hiverina amiko raha tsy efa ambinina amin'izay anarahana azy. Dia Jesosy milaza mazava tsara ny amin'izay horaisitsika ny amin'ny fiainantsika mba hahatonga antsika hahafantatra ny lalana izorana, dia amin'ny fandraisantsika azy izay ilazany hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao. Hitantsika amin'izany ny tsy fisarahan'ny tenin'Andriamanitra sy Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra lazaina fa io no fanilo. Jesosy milaza ny teniny hoe izao no fahazavana. Tsy misaraka ireo. Raha mandray an'i Jesosy isika, izy tsy hitantsika eto, iza moa tsika mahita azy. Fa ny fandraisantsika ny teniny no andraisantsika an'i Jesosy honina ao anatintsika, ary izany teniny izany ihany no manazava antsika ary afaka manova ny aizina ao amintsika ho fahazavana, ka mahatonga antsika antsoina hoe zanaky ny mazava. Ny zanaky ny mazava mahafantatra ny alehany. Zanaky ny mazava mahafantatra ny antom-pisiny eto amin'ity tany ity. Fa ny zanaka izao tontolo izao dia ny mihinana sy hivoky sy hifaly amin'ny zavatry ny nofo, izany no azo no heveriny fa fiainana ke hiazakazahana. Ary ilofosany fatratra tsy hitsitsiny ny harena sy ny zavatra ananany mba ahazony ny fahafinaretan'ny nofo. Fa tsy misy afa-po, tsy misy mahita, tsy mahafantatra izay hiafarany akory ny olona tahaka an'izany. Fa isika zanaky ny mazava dia mahafantatra mazava tsara ny amin'ny alehantsika, ny amin'ny antom-pisitsika, dia ny mahatsapahantsika fa hoe zanak'Andriamanitra isika. Ny mahafantatra ny amin'izay hiafarantsika, dia raha miala amin'ity tany ity tsika dia azo antoka fa handova ilay fiainana mandrakizay. Ary ny fotoana izay hiaretantsika eto sy handrasantsika ny fahatanterahany ny any amin'ny fiainana mandrakizay, dia misy izay asa ampanaovan'Andriamanitra antsika ao anatin'izany. Hanerahan'Andriamanitra antsika eo anivon'izao tontolo izao ho fahazavan'izao tontolo izao. Isaia milaza mazava tsara hoe ny aizina manarona ny tany. Ary ny hirantsika milaza an'io hoe ny aizina manarona ny tany io, dia milaza fa ny haratsiana efa manakatra ny lanitra. Ny haratsiana efa manakatra ny lanitra. Move antsika tsy mino an'izany. Move ianao tsy mahita fa ny faharatsian'ny olombelona efa manakatra ny lanitra.
Inona no anjarantsika? Inona no tokony ataontsika? Manoloana ny faharatsiana fa hita fa manakatra ny lanitra. Hipetraka fotsiny amin'izao ve tsika? Hangina ve isika? Hitaza-potsiny ve isika? Dia ireo tsara nilazany Paoly Apôstôly azy rehefa manoratra ny epistiliny izy. Aiza ny hendry? Aiza ny mpanora-dalàna? Aiza ny mpiady hevitra ny amin'izao tontolo izao? Ireo mpiady hevitra n'izao tontolo izao, ireo ilay filôzôfa izay miady hevitra isan'andro ny amin'ny fitadiavana ny amin'ny fahendrena izay hitondrana ny fiarahamonina sy ny sisa. Ireo no ataon'ny Paoly Apôstôly hoe aiza ny mpiady hevitra amin'izao tontolo izao. Dia hoy Paoly Apôstôly, tsy nampodin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao? Fa tsy nisy fahendrenana na filôzofia nanan'ny olombelona ka namaha ny faharatsian'ny olombelona eto ambonin'ity tany ity. Fa mitoetra toy ny zavatra mahafinaritra ny saina fotsiny ihany, ny fiadikevitra. Fa saingy tsy manova ny olona velively izany. Tsy manova ny fiainan'ny olombelona velively izany. Fa vao maika mitoetra sy mitombo amin'ny faharatsiana sy ny fahadalàna izao tontolo izao. Fa Andriamanitra efa nampiseho ny fahendrena eo amin'izao tontolo izao. Andriamanitra nampiseho ny fahendrena sy ny fahalalana marina amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny zanany. Fa moa ve n'ino ny olombelona? Ny hainy ve ny olombelona? Ny valiteny nataon'ny olombelona tamin'ny zanak'Andriamanitra inona? Novonoiny teo amin'ny hazo fijaliana. Tia manembatsembana ny fahalalantsika ity. Tia manelina ny fiainantsika milamina amin'ny ara-nofo ity. Dia aleo vonoina. Dia novonoina. Izany ny fahendren'ny zanak'olombelona izany. Mitombo miharatsy ny izao tontolo izao. Mandroso. Mihazakazaka ny fandrosoana. Fa mihazakazaka makaiza. Aiza no hiafaran'ilay fandrosoana? Mila tsy ho araka intsony aza ny fandrosoana izao tontolo izao, ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao, mila tsy ho araka intsony. Satria isan'andro misy zava-baovao foronina hatrany. Fa saingy tsy mamaha olana ny tena olana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, dia ny olana ny ota izay mamatotra ny olona ka tsy mahafantatra an'Andriamanitra ka mitoetra ao anatin'ny ota foana izy. Ny teknôlôjia mandroso be fa tsy misy teknôlôjia manova ny fon'olombelona ho lasa olom-baovao. Tsy misy teknôlôjia mampiova ny fiainan'ny olombelona ka hanana fanantenana ny amin'ny farany. Fa ny teknôlôjia raha vao maika mampihorohoro, mampitahotra ny olombelona ny fananana an'izany. Santionany amin'izany fotsiny ohatra ny fahavitany olona mamorona ny bomba nukleaira, ny bomba atomika, fa aizana lasa lavitra zany. Fa saingy rehefa mahaforona an'io izy, inona no vokany? Mitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ny olombelona ve ny fananana ao an'ireny? Foronina daholo ny zavatra haingam-pandeha rehetra. Mihazakazaka mafy be mihitsy ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao. Fa mihazakazaka makaiza. Tsy misy zavatra mampiova antsika olombelona izany, fa vao maika aza mitondra fahoriana ho antsika olombelona. Tsy manome vahaolana ho amin'ny fanontaniana ny amin'ny fiainana hoe mpivahiny isika eto ary mandeha mizotra makaiza. Tsy manome vahaolana ny amin'izany. Tsy mahafantatra ny alehany. Ary izany mahatonga an'Andriamanitra hoe ny fahadalan'izao tontolo izao dia ny fahendren'Andriamanitra dia mampiseho ny ten'Andriamanitra hoe ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Heverin'ny olona fa malemy ny isika rehefa manana ny filazantsara. Tsia. Andriamanitra tompony zavatra rehetra, mifehy zavatra rehetra, mitondra ny fiainantsika. Ary izany indrindra no asehon'Andriamanitra amintsika amin'ity andro ity, ny herin'ny teniny izay omeny antsika. Io teniny io tsy miova io. Io teniny io no sakafontsika io, tsy ny mofo ihany i Jesosy no veloman'ny olona, fa ny teny rehetra naloaka ny vavan'Andriamanitra. Izany mampiseho fa misy sakafo izay tena ilain'ny olombelona fa tsy hitany, tsy na renesiny fotsiny ihany fa tsy fantany.
io no fanilony lalantsika ny tenin'Andriamanitra, io ny sakafontsika, io ny fanazavana ao antsika, ahafantarantsika ny alehantsika, ny ataontsika, ny afaratsika, io tenin'Andriamanitra io. Ary tsy azo fotsiny amin'izao io raha tsy ao ny fanahy masina mampianatra antsika koa. Maro ny olona manam-pahaizana mandalina soratra masina. Maro ny olona manana doctorat en théologie. Fa rehefa tsy hazavainy soratra masina dia mivadika zavatra hafa io. Mivadika fahafatesana mihitsy ara ny fandikana ny tenin'Andriamanitra. Firy amintsika mino fa maro amintsika no mandre ny ady hevitra ny amin'ny soratra masina, fa saingy ny fomba andraisan'ny olona azy amin'ny fomba fihevitry ny nofo ihany no andraisan'ny olona ny hevitry ny soratra masina. Ka raha ny fisainana ara-nofo no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra, dia ho tahaka an'izay ambaran'i Paoly apôstôly eto hoe ny fahendren'Andriamanitra io dia tena fahadalanaka io. Tsy ho takatry ny fisainantsika olombelona ny momba n'Andriamanitra, tsy ho takatry ny saintsika ary tsy ho fantatsika na ho vinavina no momba n'Andriamanitra, raha ny fomba fisainantsika na ny fahendrentsika olombelona no entintsika handalina sy hamisavisa momba n'Andriamanitra. Fa mila ny fanahy masina, io no lazain'i Jesosy. Izy no hampianatra anareo. Mila ny fanekena ny fanahy masina, hahafahantsika manana an'izany tenin'izany. Io irery ihany no ahaizantsika mandray ny hevitra ny tenin'Andriamanitra. Ary izany fanahy masina izany no miasa amin'ny alalan'ny teny ka mahatonga antsika hanaiky an'i Jesosy Kristy ho fahazavan'izao tontolo izao. Hanaiky an'i Jesosy Kristy ho lalana harahintsika hanatona an'Andriamanitra. Amin'ity andro anio ity isika dia ampianaran'ity tenin'Andriamanitra, ampianaran'i Jesosy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao, ny amin'ny ahazoantsika fahiratana mazava tsara amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Mety misy ny olona mahiratra fa jamba ihany izy, satria tsy mahafantatra ny alehany araka ny voalaza teo. Misy ny jamba ara-batana, ara-nofo, fa saingy mahiratra izy, mahafantatra ny alehany sy ny fiafarany noho ny fananany tenin'Andriamanitra. Raha ny ady hevitra tamin'i Jesosy ireo mpitondra fivavahana tamin'ny fotoan'andro nahita an'ilay jamba nahiratra, dia nanontany an'i Jesosy izy ireo hoe: "Zay va Jesosy, mba jamba koa?" Dia hoy Jesosy taminy: "Raha tena jamba ianareo dia ho nahita ny voninahitran'Andriamanitra. Fa ianareo milaza ny tenanareo mahiratra." Ianareo Jesosy milaza ny tenanareo mahiratra, mahita, fa saingy ny masonareo mijery zava-poana. Tamin'ny fiangonana anankiray misy zavatra tantara nampomehana ahy, tsy fantako aloha ny fahamarinana. Pasteur mitory teny ery. Ny ankizy ao amin'ny tanora ao mijery film ao anatin'ny telefonina ao daholo izy rehetrarehetra. Any an-tsisiny ary daholo zany izy rehetrarehetra, fa tsisy mihaino mitory teny ny evanjelistra mitory teny eo. Tsisy mihaino. Fa ary an-tsisiny ary daholo izy rehetrarehetra amin'ny telefonina daholo izy mianakavy. Zaho mba mieritreritra ihany handinika an'ilay sarina asehon'ilay olona amin'ilay izy hoe izao ny zava-misy any am-piangonana. Dia zaka hoe tena marina ho ahy raha jerena tsy hoe marina daholo, fa marina amin'ny ampahany, fa nareo rehetra izao kosa aloha tsisy manao an'izany e. Fa mihaino ny tenan'Andriamanitra. Ny zavatra tiana ho tenenina dia izao: maro ny olona mitady ny fahazavana, fa saingy ny fahazavana tadiaviny any amin'ny tsy izy, any amin'ny lalana tsy izy. Maro ny zavatra manakana ny olona tsy ahita an'io. Eto amin'ity texte lazain'i Jesosy tsy lazain'i Jesosy fa lazain'i Matteo eto ity, dia hitantsika fa misy olona izay nino ihany. Araka ny voalazany eto hoe nisy mpanapaka nino azy ihany, fa nefa noho ny inona? Noho ny tahotra ny fariseo sa ho asorina ny sinagoga raha fa manana an'i Jesosy, dia aleo ny mody fanina tsy mino. Izany zavatra mahazo atsika. Maro ny zavatra manakana atsika
tsy afaka hanatona an' Jesosy ato ny tahotra ny fariseo sao dia asorona amin'ny sinagoga dia tsy mino. Misy ny zavatra eritreretintsika maro ho sarobidy kokoa, sarobidy tamin'ireto mpanapaka iretiny hoe sao dia asorona amin'ny sinagoga dia aleo tsy mino an' Jesosy. Fa maro koa zavatra manakana antsika, ny vola harena, voninahitra, fahaizana sy ny sisa, io no eritreretintsika ho zavatra tena zavatra ka fikirintsika mafy dia aleontsika mody fanina tsy te hahalala an' Jesosy. Marobe ny fakapanahy ampiasain'ny devoly hampanalavira anao an'ilay lalana, an'ilay fahazavana. Aviliny any amin'ny fahazavana sandoka isika. Ny olona tsy mahalala ny teknôlôjia, tsy mahay te informatique hono amin'izao fotoana izao dia toy ny olona mandeha amin'ny aizina. Izany moa filazan'ny olona amin'izao fotoana izao, raha vao tsy mahay informatique, mandeha amin'ny aizin'ny ara-nofo. Fa tsy mitondra amin'ny fahazavana amin'ny fiainana mandrakizay izany. Ilaina ny mifehian'ireny, fa tsy ireny no ahatonga anao tsy hino an'Andriamanitra. Fa ireny no raha fikirinao fa hoe rehefa mahay anao dia lasa tsy isilanao intsony an'Andriamanitra. Ary izany zavatra misy ankehitriny. Ny fahaizana ananan'ny olona no heveriny fa io no tapitrohatra ka tsy isilana intsony an'izany finoana izany, fa izany fandaniana andro, fandrebirebena fisainana fotsiny izany, fandemetsaina ny olombelona fotsiny izany fivavahana izany. Izany zavatra misy ainantsika. Dia maro no mino an'izany. Dia tsy mandany andro ateka eo am-piangonana izy, fa aleony izy mipetraka eny amin'ny kafe, misotro dite eny amoron-dalana dia miresadresaka amin'ny namana eo ny inona ny zavatra azony eo. Mahazo inona izy amin'izany? Tsy mahazo fahazavana aina velively izy ao anatin'izany. Maro ny zavatra mety hanakana antsika. Tsy ireto mpanapaka ireto ihany noho ny tahotra ny fariseo no tsy ninony an' Jesosy, na dia nino ihany izy. Maro ny olona mahalala ny ten'Andriamanitra nefa maro koa nefa ny zavatra mavesa-danja eo aminy ka mahatonga azy tsy hanaradia an'Andriamanitra. Fa ireto dia lazain'i Jesosy hoe tia voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Mbola omen'Andriamanitra fotoana ianao hitadiavanao ny voninahitra amin'Andriamanitra. Mbola omen'Andriamanitra fotoana ianao hibebahanao, hiverenanao amin'Andriamanitra. Ny ratsy izy ny soratra hirantsika efa manakatra ny lanitra. Fa tsy ny fahabetsahan'ny ratsy ataontsika manakatra ny lanitra akory no amarana an'Andriamanitra. Ny tantarantsika zanak'olombelona. Fa Jesosy manao hoe tsy ho tonga ny farany raha tsy efa toriana amin'ny olombelona rehetra ity filazantsara ny famonjena ity. Izay vao tonga ny farany. Mbola misy tsy naheno ny filazantsara, mbola misy tsy nahafantatra ny amin'i Jesosy, tsy nandreny amin'i Jesosy izy. Io sisa no andrasany. Dia izay mahatonga antsika mitoro ny filazantsara. Fa rehefa tonga io, dia ambaran'ny soratra masina mazava tsara hoy Jesosy manao hoe tsy izaho angeo izy Jesosy no hitsaranareo amin'ny farany. Rehefa tonga ny farany. Fa ny teny izay notoriana taminareo, ilay teny fahazavan'izao tontolo izao, fa ny ilon'ny tongotra, io no hitsara. Ny antony satria tsy afaka hisiteny hoe izahay nge tsy nahafantatra, izahay nge ka tsy nandre. Tsisy afaka hialatsina ao anatrehan'Andriamanitra ka hanao hoe izahay tsy nandre ny filazantsara, ka izay nahatonga anay tsy nibebaka. Fa efa nitoriana ny filazantsara ho ny ten'Andriamanitra. Ka aza mba sendra izay lazainy Isaia eto manao hoe iza no nino ny teny ninonay, nitorianay. Ary aza mba ho isany tsy mino raha hitoriana ny ten'Andriamanitra ianao. Ary aza ho isan'izay mipetra-potsiny fotsiny koa ianao. Fa mandehana ho iraka Andriamanitra, hitory ny ten'Andriamanitra. Aza kivy ianao raha mandre ny olona tsy mino ny ten'Andriamanitra. Aza izany no mampangina anao. Hoe tsy mino kareo nge tsy inona hitoriaka, aza alefa mialoha, aza vela hahazo laka mialoha Satana hanakana anao tsy hiteny. Fa torio ny ten'Andriamanitra na hino izy, na tsy hino izy. Sao mba amin'ny fotoana hitorianao ny ten'Andriamanitra, hitenenanao an' Jesosy, ino lalana hoentin'Andriamanitra hamonjy an'iny olona iny. Ianao misoka bava fotsiny no andrasany.
mba hitondra famonjena ho an'ilay olona eo anatrehanao. Tenin'Andriamanitra, io no fanazavana ny lalantsika, io no fanilo ny tongotsika, io no sakafo ny fiainantsika, io no entintsika miady sabatry ny fanahy, ahafahantsika mandresa ny fahavalo. Eo am-pelantananao io, men'Andriamanitra anao io. Jesosy moninao aminao, no tenin'Andriamanitra velona mampiteny ianao, monina ao anatinao izy, miaraka Jesosy miteny, miaraka amin'ny voalaza, tsy misaraka ireo. Ko aza matahotra, aza mivadi-po ny amin'ny zavatra misy eo anatrehantsika amin'izao fiainana izao, fa matokian'ilay Jesosy, ilay fahazavan'izao tontolo izao, fa izay manaraka azy tsy mba handeha amin'ny aizina hoy ny ten'Andriamanitra, fa ny fahazavanaina no ao anatiny. Io no manome fanantenana velona ho antsika, ka mahatonga antsika miaritra sy maharitra amin'ny fanarahana azy. Dia Jesosy no homba sy hitahy antsika rehetra mba ho tena zanaky ny mazava isika, fa tsy jiro mitsilopolopy akory, ka tsy manentona ka mahita manemba ny hafa indray, fa tsy hoe fanahy osa no men'Andriamanitra antsika, fa fanahy mahery izay ampirehitra tsara ny fahazavana izay ao aminao. An'Andriamanitra irery ny voninahitra izay hatramin'ny talohandria indrindra ary mandrakizay. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka, ny vonina ny Jehova. Efa miposaka ao amin'ny ra'ao, eto amin'izao tontolo izao.